Andeo aratsika kosa izao ny tolotra izay omeny ny Makiplast ho an'ireo mpanjifa ao anatin'ny ity fanadihadiana intendrotsy rakotiny iray sy mamra Samuel ity. Efa fanao ny orinasa Makiplast ny fikarakarana hetsika iray isaky ny faran'ny taona toy izao entina ampahafantarana ireo vokatra izay tsara asongadina ao aminy. Aharitra herinandro araka izany ny varavarana misokatra entina ampahafantarana ireo tolotra vaovaon'ny Makiplast ho an'ny mpanjifa. Isan'izany indrindra ny vokatra ho an'ny fialamboly na ny kilalao natokana ho an'ireo ankizy. Loko roa vaovao araka izany no asongadin'ny orinasa Makiplast ho amin'ity Noely ity dia ny loko mavokely sy ny volomparasy. Promotion Makiplast mandritra ny herinandro manomboka pour décembre hatramin'ny 7 décembre izao. Dia misy remise 20% amin'ny entana rehetrarehetra, dia 25% amin'ny konsumansira satria misy loko voan'ny lancena mandritra ny promotion ity izany loko vaovao izy izay azo lajarevana aty amin'ny usine misokatra izay amin'ny varotra hatramin'ny ariva tsy akiato. Et sanareo maga fa misy facilité de paiement livraison gratuite manodidina amin'ny tananarivo ohatra amin'ny 25 km manodidina tananarivo dia livraison gratuite et produit amin'ny province. Anisan'ny mampiavaka ny orinasa Makiplast moa ny kalitaon'ireo vokatra misy ao aminy izay mifanentana tanteraka amin'ny toetrandro tropikaly toy ny eto amintsika. Mahazaka ny hafanana sy ny orana ireo kojakoja vokarin'ny Makiplast ary misy ny antoka 12 taona. Efa azo jifaina manerana ny nosy ihany koa ny vokatry ny orinasa Makiplast ankehitriny. Misokatra ho an'ny rehetra araka izany ny orinasa Makiplast eny Andoharany fotsy ho an'izay tonga hitsidika ny vokatra manomboka amin'ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva tsy ankiato.